Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Filipo sy ilay Etiopianina. Asany apôstôly toko 9. Sekolon'ny fiainana tapany 5. Ny sekolon'ny fiainana, ny takela-by mpanoro lalana. Ny sekolin'ny fiainana fizarana 4, ny takela-by mpanoro lalana. Ary ankehitriny mankaiza? Mampiome miantana ny trano eo amin'ny solaitra beako fotsiny ilay planiny. Tsara izany. Inona ary izany amin'izao nataontsika? Ry misy takela-by mpanoro lalana. Heverinao ve fa tonga any amin'ny toerana alehany ireo tovovavy? Tena tsara ny fisian'ireny takela-by mpanoro lalana ireny. Ary tsy ho an'ny fifamoivoizana ihany, fa ho amin'ny fiainantsika ihany koa. Fantatrao ve fa Andriamanitra dia mametraka takela-by mpanoro lalana antsika eo amin'ny lalantsika? Manahoana izy ireo? Manana tanana sy tongotra, sofina ary vava izy ireo. Tahaka ny Filipo, io mpitari-dalana io dia nahafantatra ny lalana tokana mankany amin'Andriamanitra. Hainy tsara ny nanazava izany. Nasehon'olona maro ny lalana mankany amin'i Jesosy. Ry Filipo, mandehana mianatsimo amin'ny lalana avy any Jerosalema mankany Gaza. Mila ny Filipo Andriamanitra. Mila anao ihany koa Andriamanitra. Mila olona mahalala ny lalana izy. Teo mpitari-dalana ve ianao, toy ny takelaka mpanoro lalana ho any amin'i Jesosy? Afaka mianatra zavatra betsaka avy amin'ny Filipo ianao. Tsy niteny izy hoe tsy tiako izany, tsy olako izany. Mankatoa avy hatrany izy. Tsy naharitra ela ny janonany irery teny an-dalana ho any Gaza. Tonga tamin'ny kalesy lafo vidy ny ministry ny fitantanam-bolan'ny mpanjakavavy ny Etiopianina. Nandeha 200 kilometatra mahery io lehilahy io mba hivavaka tany Jerosalema, tao amin'ny tempoly. Nividy horonam-boky lafo vidy. Teny am-pandehanana dia novakiny mafy ny andalan-tsoratra masina tao amin'ny Baiboly izay voarakitra tao amin'ilay horona taratasy. Miazakazaka nakany amin'ny kalesy i Filipo. Azonao ve izay nivakianao? Tsy manana olona nazava izany amiko aho. Avy mipetraka eto akaikiko dia hazavao amiko ny heviny. Miresaka momba an'i Jesosy ny zavatra vakianao. Izy no any lalana tokana mankany amin'Andriamanitra. Minoa azy, fa izy nitondra anao any amin'izay toerana tokony alehanao amin'izao fiainanao izao, sy any amin'ny fiainanao ho avy. Mino aho fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Filipo dia toy ny takelaka mpanoro lalana izay nitarika azy ho any amin'i Jesosy. Ary nanaraka ny toroheviny ny ministry ny vola. Nahita ny lalana marina ny fony. Nody ampifaliam-be tany an-tranony izy, ary izay ihany no fantatsika momba ny tantarany. Manantena fa fantatrao ihany koa ny lalana tokana mankany amin'Andriamanitra. Ary ho tianao ny mampitari-dalana ho an'i Jesosy anao. Ao an-trano, any am-pianarana, miaraka amin'ny namanao. Ary indray andro any Frantsa na any Alemaina na any atoeran-kafa dia mety ilana fatratra ny takelaka mpanoro lalana ho an'i Jesosy. Tahaka ny any Afrika sy ny any Azia. Maneran-tany, olona tapitrisany no tsy manana famantarana. Mbola tsy nare momba an'i Jesosy. Ho ilay any lalana tokana mankany amin'Andriamanitra izy ireo. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.